Manoana ny kandida ajo Andriananarivelo ny antoko leader fanilo. Andro fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiadiana ny herisetra atao amin'ny zokiolona. Mankalaza ny 10 taona ny fikambanana Sembana Mijoro ary mankalaza ny 20 taona kosa ny fikambanana SVM. Mamerabanao tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny tsy hariva ity ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanaroatra ny fandalovan'ny kandida ajo Andriananarivelo tany amin'ny faritra Boeny ny antoko leader fanilo ka nanamafy ny fanohanan'izy ireo ny kandida. Vonona ary nanamafy tanteraka ny leader fanilo any amin'ny faritra Boeny iny amin'ny fanohanana ny kandida ajo Andriananarivelo ho filoham-pirenena amin'ny 24 ny volana Jolay ho avy izao raha ny fanazavana nataon'izy ireo. Tsara sy matipaika ary hita taratra ny zava-bita nataony ity kandida ity tao anatiny izay efa taona ny tao anatin'ny tetezamita izay ary hita tanteraka ny fitondrana fa mangarahara. Rehefa mitondra dia mitsinjo ny daholobe ka mainka ave isika niara-dia indray ifanohana toy izao dia tsy hanary anareo akory izahay satria tsy nanohana anay ary ny anjerenay rehefa eo amin'ny fitondrana satria izay ny fiarahana fa mainka ave ny fanohana anay dia ifanary gamba tsy raharina zany ary tsy ho avy mihitsy ary isan'ny fanovana ny raisana nandritra nyty tetezamity ary isan'ny tsy nekena nandritra nyty tetezamity izay nanaovana tsimotsimoka an'izay fiarahana izay sady no milaza amintsika fa raha nilazaina taminay raha nilazaina tamiko tamin'ny 2024 maro amin'ireo mialatsiny manonona anaraka teneniko tsirairay izy ireo ny ministre Jean-Claude niaraka nitolona taminay raha mino fa na izy na izany raha nilazaina taminay fa ohatr'izao ny itondrana nitolona mino fa izay mangalasa amin'andafa tsy nanona mono tenanay tamin'ny nitolona natao tamin'ny 2024 reny zavatra tsy voafafa ao anatin'ny fiainana sy ao tantara-piainana reny ary tsy azo fafana mandrakizay satria mieritreritra ary mbola mieritreritra ny anova ny firenena malagasy isika ary anatanteraka an'izay fanovana izay hatrany fotony mihitsy. Betsaka moa ny zava-bita tao anatin'izay efa taona izay ary tsy mahagaga hoy ny leader fanilo any amin'ny faritra Boeny raha toa ka mitodika tanteraka azy ny fanohanana ny kandida ajo Andriananarivelo Hervelona izy ireo amin'izao fotoana izao satria dia matotra tanteraka ny eo amin'ny rotota ny amin'ny malagasy miara-miainga sy ny leader fanilo amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ireo faritra 20 dia 70 tamin'ny fikambanan'ny leader fanilo no nanaiky sy nakatoa izay fanohanana izay. Anio no fepitona farany ametrahan'ireo kandida ho solombavam-bahoaka ireo atota taratasy filatsakofidiny rehefa anatanteraka ny azy ny antoko mamafisoa dia mampiantso mpanao gazety mba hampahafantaran'ireo kandida ny fanadihadiana hoentiny ny Andorandrenarso. Tetsy amin'ny fohy be toerany tetsy Ambatoroka androany no nampahafantarany antoko mamafisoa ny mpanao gazety ny lisitra ireo kandida miisa 5 amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ka ny boriboritany faharoa izay misy fokontany 420 no nofidian'izy ireo. Nambarany fa efa tamin'ny taona 2024 izy ireo no efa nivonina ho amin'izany fifidianana izany ary ny volana Desambra 2024 no nahatanterahiny ny vilam-piarahamoniny. Izany moa dia mahakasika indrindra ireo tetikasa mpiarahamoniny antoko. Misy ny tetikasa izay mifanaraka amin'ny antoko dia misy ihany koa tetikasa izay mifanandrify mivantana amin'ny filan'ny vahoaka eny anivon'ny fokontana rehetrarehetra iny izany. Toy ny fijerevana manokana ny maharany vahoaka zany raha tsy teny ny afa-tsy ny tsy fananana fa ny fidiovana ohatra na koa ny tsy fananana tsena na koa tsy fananana lycée ohatra any amin'ny fokontana sasasasany. Matoky tena fa azo fandresena moa ireto kandida ireto ary tsy kely soroka ihany koa amin'ny fanaraha-maso ny fizotry ny fifidianana. Voalazan'izy ireo fa mbola anjara ndraiky ny manohana ny kandida ny antoko amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia ny filoha nasionaly Rajameson Rakotomaharo. Manao antsoavo ho an'ireo izay maniry anohana ihany koa anefa izy ireo. Misy arak'izany ny page Facebook izay afaka ifaneraserana tsara dia ny mamafisoa Madagasikara. Mbola amin'ny fotoana manaraka kosa izay mbola tsy voafaritra no iantsony ireo mpikambana.
Fa mahakasika izay fanaterana ny tota taratasy firotsana ho kandida amin'ny fifidianana solombavambahoaka izay hatrany dia efa nanatanteraka izany ihany koa ny kandida avy ao amin'ny antoko FFF izay nandritra ny fampiofanana ny mpikatroka ao amin'ny androany tetsy amin'ny ANSPFLO no nampafantatra ny kandida Dr Nahary solontenany ity antoko ity ao amin'ny boriboritany voalohany ho an'ny filoha nasionaly antoko Andriamatoa Radavidson Andriamparany kosa dia vonina hatrany izy ireo izy hiatrika ny fifidianana na dia eo aza ny fikorontanana misy eto amin'ny firenena. Fa mbola mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka izay hatrany no entiny Fabrice Tatatsiresy ao anatin'ity fanadidinina ity. Amin'ny anaran'ilay vondrona, boriboritany fahaenina misandratra no irotsahan'Andriamatoa Aristide Ratsimandresy ary fahadimy amin'ireo kandida tonga nametraka tota taratasy teto izy. Boriboritany fahaenina misandratra tsy antoko politika. Ny boriboritany fahaenina misandratra tsy fikambanana ihany koa. Fa ny boriboritany fahaenina misandratra raha tsorina dia tanjona napetraka targetra iainana ka izay boriboritany fahaenina misandratra izay no anarana nosanoranay amin'izao fifidianana izao. Zanak'ity toerana ity ny lehilahy ary no tsy aivina fa efa maro ireo ezakara sosialy vitany teto amin'ity faritra honenany ity. Maro tsy tambosaina ny asa efa vita tetỳ amin'ity boriboritany fahaenina ity tao anatin'ny taona maro vitsivitsy ary io mpatsipihana kely fa izay no anisan'ny mampiavaka ny boriboritany fahaenina misandratra mihoatra ireo mpifaninana maro samihafa izay ny ankamaroany dia vao tamin'ity taona ity vao nipoitra tetỳ amin'ity faribohitra misy anay ity. Efa manana ny vinavina hoentiny eny amin'ny teny miram-pirenena ny kandida Ratsimandresy raha tonga amin'izany toerana solombavambahoaka izany. Ny anteny miram-pirenena no mifidy ny lalàna ka tsy mba ho lalàna atao amina tsangatanana fotsiny fa teny lalàna misy fiantraikany ety amin'ny tanàna, teny lalàna hiaro-marina ny tongotrom-bahoaka any amin'ny teny miram-pirenena no ahafahana manao izany. Ambarany ihany koa fa noho ny fangatahany mpiara-monina no nahatonga azy hilatsaka fa tsy eritreritry ny tenany samirery akory. Andro eran-tany adina amin'ny fampijaliana ny zokiolona ny andro androany fa 15 Jiona nangina ny fanamarina ho antsika eto Madagasikara. Nanao fanadidina teny anivona toerana fitaizana ireo zokiolona kosa Hilda Asonjo nijery akaiky ny fampiampiainana izy ireo. Maro ny antony mahatonga ireo zokiolona ireo hipetraka na koa apetraka ao amin'ny foyer de vie. Misy antony izay avy amin'ilay zokiolona mihitsy. Misy izany tanatin'ny fahatanjahantany ilay zokiolona tsy mbarahany ilay vady aman-janany. Efa tonga aty amin'ny fahosana izy dia tsy nanam-pitiavana amin'intsony dia vady aman-janany dia tsy nandraikitra azy intsony. Na izany kosa zanefa dia misy ny antony avy amin'ny zanaka indrindra raha lahy ity farany vao ilika any amin'ny tokantrano ny ilay zokiolona fa tsy zakan'ilay vehivavy ary farany dia misy ihany koa ireo tsy niteraka ka tsy zakany fiarahamonina. Ny fianakaviako aloha dehibe ataoko ohatra ilay pitara ohatra. Dia maninona eny no hoe mipetraka taty? Izao no mipetraka taty. Za tena ory. Dia za ny zanaka nadako ireo no nanampiako ny anaty taty. Misy kosa nefa ireo izay nianjadian'ny fampijaliana sy ny faniliana tsotra izao avy amin'ny manodidina azy toy ity ramatoa ity. Iza no namono anao? Ny zanako lahy io. Ohatry ny ahoana ny famonoana ataony anao? Eo an-tokotany nahandro hanina teto dia nidakany dia nitsinara teo. Misy ho mahatsiaro tena ho very izy ireo satria adin'ny fianakaviany tanteraka. Tsy misy mamangy ama izy raha tsy zandriko ngeny. Dia isaky ninona ianao makeny? Tsy efa herintaona azo tsy teny. Manafatra foana fa tsy mandery zareo hoavy izy eo tsy misy. Eto amin'ny foyer de vie kosa nefa dia tsy raisina ho toy ny vesatra ireo zokiolona ireo fa kosa mandray anjara feno amin'ny fiainana andavanandro. Fa inona kosa sary no antom-pisian'ny toerana toy ny foyer de vie ireny andindin'izany atao anatin'ity fanadidina ity. Mikendry ny hamerenana ny asan'ireo zokiolona no antom-pisian'ny akany fitaizana toy ny foyer de vie. Araka izany dia miezaka hanome hatrany izay filana rehetra mba hahafahan'izy ireo mivelatra amin'ny lafim-piainana rehetra. Ny foyer de vie araka izany no miantoka ny lany rehetra ao amin'ny fiainana andavanandro ireo kilasy mandry miisa 770 eo aminy izay mizara amina akany 2 dia ny etsy Antanimora sy ny any Ambohimanambola. Zokiolona atao foyer de vie amin'ny ankapobeny dia zokiolona latsaka katerena eo amin'ny fiarahamonina mahatonga azy tonga eto. Misy ihany sasatsasany amin'izy ireo izay apahany vitsy vao ilika tany amin'ny fianakaviana noho ny antony maro samihafa.
Matetika dia ny fokontany ny fikambanana mpanao asa soa toy ny communauté Anamasera na koa ny fianakaviana mihitsy no manatitra ireo avany efa osany amin'ny foyer de vie. Tsy maintsy misy hatrany anefa ny fanadihadiana tao amin'ny fianakavian'ilay zokiolona mialohan'ny andraisana azy ao amin'ny fitoerana. Tramizay kiazy foana ny soavana malagasy zany hoe raha mbola azo atao zany nitazomandray aman-dreny ny zanaka ny ray aman-dreny any an-trano dia zay no katsinaika tsy maintsy mandeha manontany zay rehefa misy olona mangataka hipetraka eto amin'ny hoe mandeha manontany any an-toerana manamarina mihitsy hoe tena mila fanampiana ve ilay zokiolona. Manodidina ny 10 taona tsy manana fidiram-bola, tsy misy mpiantoka ary olona sahirana no raisiny eto amin'ny foyer de vie. 20 taona ny zokiny indrindra ao ankehitriny, vao omaly nomaly kosa no nisy kilasy mandray niditra tao. Efa miova ny toetsain'ny olona manoloana ireo olona manana fahasembanana na dia mbola misy aza ny fanilikiliana azy ireny. Misy raha teo ireo fikambanana na ifitoerana manampy azy ireny toy ny centre sembana mijoro izay nankalaza ny 10 taona ny anio tao amin'ny trano fandraisam-bahiny ANC Ivato. Mitatitra ny mahakasika izany ny Niando Randrinariso. Tamin'ny 17 Jona 2024 niorina ny centre sembana mijoro tao amin'ny ivitoerany tao Ambohibao Morondava. Misa 470 amin'izao fotoana izao ireo manana fahasembanana izay efa nandalo teo ka mitsinjara ho 30 hatramin'ny 40 isan-taona. Tanjon'ny fitoerana tao anatin'ny fankalazana androany ny fampahafantarana ireo akon'ny asan'izy ireo teo anivon'ireo olona manana fahasembanana. Ny lafin'ny fanabeazana sy asa kosa ny tena imasoan'izy ireo ka ao anatin'izany ny fanomezana fatsim-pianarana, ny fanofanana rakasa, ny fampiasana vehivavy sembana ary ny fampianarana feno ireo tanora manana fahasembanana mafesatra. Mbola misy ihany koa anefa ireo olana izay setrain'izy ireo. Ilaza fotsiny ohatra zao hoe ny accessibilité amin'ny toerana na ny vaovao dia tsy misy ohatran'izany eto zany. Fa ro manarakarak'izay ny eo amin'ny fahazahoana ny fitaovana ilainay olona manana fahasembanana mandeha dia andoavam-bola be izy itony dia ilainay nefa zany mba hoe azahoana zao maimai-taona satria filana manokana ny olona manana fahasembanana ilay izy. Ankoatr'izay dia tsy miankina amin'ny fanjakana ny ivitoerana ka dia mila ezaka be amin'ny fampandehanana tsara ny asa rehetra. Efa nisy fivoarana kosa teo amin'ny toe-tsain'ireo olon-tsotra manoloana ireo olona manana fahasembanana raha mihoatra amin'ny tamin'ny taona 1970 raha nambara ny filoha mpanorina ny fikambanana ihany. Tao anatin'ny 10 taona ohatra dia afaka nametraka tanora miisa 320 izy ireo any amina orinasa falehan'ny daholo be. Izany dia porofo isokafa ny fiarahamonina. Mbola misy ihany koa anefa ireo manao fijery hafahafa sy manilikilika saingy tsy mahakivy azy ireo izany. Nolazaina fa toy ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra izay tsy mahay mikirakira teknôlôjia tamin'ny taona 2000 manao ahoana koa sara ny fivelaran'ny malagasy amin'izay lafin'izay ity fanadidina ity hitondra amintsika ny valiny amin'izany. Tsy tara amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia isika eto Madagasikara. Efa tonga eto amintsika ireo hika farany na amin'ny telefona izany na eo amin'ny sehatry ny solotsaina fa indrindra eo amin'ny fomba vaovao amin'ny fiofanana toy ilay antsoina hoe e-board izay tableau afaka anaovana vidéoconférence. Isika malagasy raha teo dia efa liana tanteraka amin'ny resaka teknôlôjia. Malagasy na dia misy aza ny krizy dia miezaka zany ny malagasy mandray ny teknôlôjia ka raha tsy manana any an-trano ary ny olona zany dia izay no tena ilaina n'ilay hoe misy antony cyber tony dia afaka ianao mba mianatra an'izany momba ny teknôlôjia zany miezaka zany malagasy na dia misy aza ny krizy mba manaraka ny teknôlôjia indrindrandrindra ireo ankizy mpianatra eto amintsika. Mbola lafo sy tsy takatry ny fahefa-mividiny rehetra ny teknôlôjia avolenta na izany aza tsy mahasakana ny olona tsy hianatra sy hikirakira izany. Vitsivitsy ihany no afaka mividy an'ilay fitaovana avolenta izany indrindra ny ilana ilay hoe centre satria amin'izay isika malagasy ohatran'ireny hoe mandeha mamaky boky ireny ihany dia any ianao zany mba mijery momba an'ilay teknôlôjia. Efa mihamaro indrindra ireo tanora izay tamana amin'ny toerana toy itony satria ankoatran'ny fitaovana izay raitra dia raitra dia misy olona afaka manolo-tsaina ihany koa. Ny fahaizana miteny miangaly izany mitantara ny zava-misy ary zatra sehatra no fepetra takiana amin'ny mpifaninana spoken word izay notanterahana tetsy amin'ny CGM Analakely. Nanomboka tamin'ny herinandro ny fifantenana ary ny atoandro teo kosa no notanterahana ny dingana manasa-dalana amin'ny sabotsy 20 jona ho avy izao no famaranana ary toy any Cameroun ny dia ny mpandresy amin'ity fifaninana ity fanadidina. Donc à un souffle, je vais dormir avec la volonté d'affronter gratuitement le jour suivant. Donc j'emprunte
un lendemain de chagrin suivra. Si j'hésite, il n'y aura pas de matin. Jusque-là, dormez bien. Izay ny songon'ny tantara nentin'ny mpandresin'ny fananana spoken word tamin'ny Johannesburg tamin'ny volana May lasa teo. Manohy sy mampifandray ny loha-hevitra amin'ny tantarany tsirairay isaky ny firenena no tanjona amin'ny fifananana spoken word. Folo amin'ireo mpifaninana 5 no hiatrika amin'ny dingana famaranana. Ivoaka amin'izay ny 3 mendrika indrindra saingy iray amin'izy ireo ihany no an'ny fifananana any Cameroun. Misy ny fipetratakiny tsara amin'ity fifananana ity. Mihaino sady mijery no mihaino zany. Dia eny zany qualité an'ilay texte. Samy manana fa hoe qualité an'ilay texte hoe miteny trouver les zavatra. Dia avy eo ny relation an'ilay olona amin'ny mpijery public. Dia eny koa zany réaction public hoe ahoana tokoa. Dia eo zany hoe jeu scénique sy qualité. Dia avy eo amin'izay misy an'ilay sensibilité personnel zany tsirairay ny mpitsara tsirairay zany samy manana ny en gros zay ilay izy. Manana ny talentany malagasy amin'ny fitenenana sy fiangaliana ny teny. Ilay spoken word tena hoe akaiky ny slam. Ohatran'ny rahalahy zany ny slam sy ny spoken word. Ny slameur be dia be dia ny niveau koa ambonimbony zany. Satria amin'izay fa zatra mijery scène slam dia hita hoe tena miezaka mihitsy ilay tanora mamorona sy mivinty an'ilay izy. Donc avoavolenta ilay izy. Samy manana ny heviny sy ny tiany ambarany rehetra ka sehatra hafana mivelatra ny fifananana spoken word. Miainga avy amin'ny penina sy ny taratasy ary mitohy eny an-tsehatra mizara ny kanto amin'ny mpijery. Izay no andavanandron'ireo slameur, mpilalao tantara-tsehatra, poeta sy mpianatra miaino amin'ny tontolon'ny teny. Isan'izany Raseta sy Tagman Magmata entiny narindrarandrianomanana ny tantaran'izy ireo. Manoratra, izay no fihetsika mahazatra ny Tagman ary mizara ny sanganasana amin'ny jery, izay ny tontolon'ny Islam. Tamin'ny taona 20 i Tagman no niditra teo amin'ny sehatry ny Islam. Mila fanimanana ny tovolahy raha hiankatsehatra ary manatsara izany mialohan'ny zarain'izany amin'ny mpijery. Fidirana tsotra teo amin'ny sehatry ny Islam izay mivadika fitiavana miangaly ny teny mandritra ny 5 taona ho an'ny Tagman manokana. Natongavana tao aloha somary ohatran'ny hoe sendrasendra angambany. Izany hoe manatsoratra fotsiny any an-trano zany fa tsy dia loatra hoe alatonina izy avy eo. Dia sy namana zany nefa nafantatra amin'ny Islam dia izy miteny hoe izy sehatra azo anaovana an'ilay texte zany hoe vakina na lalaovina eo mason'olona dia tonga nanatrika dia ohatran'ny nahaliana ilay izy dia nandramana dia tiana dia ohatran'ny hoe taraiky tao anatiny tao zany dia hatramin'izao. I Raseta indray dia efa eo amin'ny sehatry ny tantaran-tsehatra. Ny fifananana dia ahafahany mivoatra izay no antony andraisana anjara. Tontolo mifameno ka entiny andaliana ny traikefa ihany koa. Ka hoa zany na slamo na teatra tiako foana ary za tia mifameno sy mifandrindra tsara mba azahoana mivoatra. Na hoana misy slamo resiko ny slamo satria tiako atavitavy kokoa ny teatra entiko mandehandeha. Zay ny tena marina. Samy manana ny tantarany avy ny tsirairay ka mamboraka zany amin'ny mpijery no tanjona na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny gasy. Ny fanentanan'ireo ankizy sy olon-dehibe mba tsy hiditra amin'ny fisotroana toaka na fifohana sigara na koa ny fidorohana rongony no tanjon'ny fitsidiana toby izay nataon'ny rantsana vehivavy kristianina mpivady toaka. Roa amin'ny 10 taona nanentanana ny poniny ireo mpikambana tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny varotra fampirantiana etsy amin'ny Foibe FJKM Metsanalakely izay nanomboka omaly. Azakazaka miady amin'ny zava-mahadomelina, varotra fampirantiana, zakabe, ny endriky ny fanentanana no samy hafa fa ny hevitra dia iray, miady amin'ny fisotroana toaka sy fifohana sigara sy ny zava-mahadomelina. Ireo no fomba nentin'ny rantsana vehivavy kristiana mpivady toaka nandritra ny 20 taona izay. Laza zay fa ratsy ny zava-pisotro mamamy sy mahadomelina na miparaka na sigara na ny rongony. Dia ampafantarinay fa rano fisotro madio zay ihany no mahasoa antsika satria ilay fisotro mamamany manapotika ny firenena. Dia tena manentana anay koa zany ny vehivavy niaran'le faharatsian'ny zava-mamamy voalohany indrindra satria rehefa mamy ny ray mpianakaviana vehivavy ny victime an'izay. Vehivavy koa niaran'ny tsy fisiana rehefa lany ny sotroina ny vola maditra ny ankizy amin'ny
fisotroana sy ny fifoana sigara dia le vehivavy ihany le renim-pianakaviana ihany. Anisan'ny hetsika nentin'izy ireo hanamarinana ny fankalazana ny 20 taona ny varitra fampirantiana izay nanomboka tamin'ny omaly ary mifarana androany tetsy amin'ny foiben'ny FJKM. Ny fanomananay azy zany dia niainga tamin'ny tonona izahay. Tonona aloha ny nentinay fond de départ zany dia tolotra avy amin'ny mpikambana tsirairay avy ny zavatra rantana eto. Famezana avy any aminay tsirairay avy tsisy takalo zany fa tonga dia afoy satria raha amin'izao fiainana crise izao sarotsarotra ihany ny anangona fond fa dia miezaka daholo ny tsirairay avy zany namboly nanao asa tana. Manamafy ny fanentanana trano ny rantsana vehivavy kristiana mpifadytoka mandritra ny esika rehetra ataon'izy ireo. Ny échec lalao sady fanatanjahantena ho an'ny saina kosa no entintsika amaranana ny fampahalalam-baovao arahoary avy hatrany ny fanadidiny. Kilalao-tsaina iray maro mpakafy nefa tsy dia be mpakalaza loatra ny échec noho izy tsy ilana fotoana lava dia lava ny anarana azy. Ho an'ireo efa mahay azy ity anefa dia efa finaretana ho azy ireo ny mifanandrina ny anatin'ireny fifaninanana ireny toy ity natao tetsy amin'ny ANS-Beflo androany ity. Le tournoi open izy ity zany hoe misokatra ho an'ny rehetra ho an'izay mahay milalao échec rehetra zany. Les semi-rapides, les contrôles du temps, 20 minutes chacun. Tamin'ity moa zany izy amin'ny open anazy dia misokatra ho an'ny rehetra izy, tsy voatery hoe membre na club. Satria misy mantsy ny tournoi fédération sasany, tsy maintsy membre na club ianao sy manana licence, zay vao afaka milalao manao le tournoi. Koa sisy soratana anarana zao tamin'ity 10,000 ariary. Hita tao avokoa na ny efa matianina na ireo vaovao amin'ity taranja ity, eny fanadiny ankizy azy. Marina moa fa isam-bolana dia misy hatrany ny fifaninanana toy izao ety amin'ny ANS-Beflo izay karakarain'ny fédération na ny club na ihany koa ny ligue. Ny open moa dia tsy hanavahana taona na saranga fa afaka milalao azy avokoa ny rehetra rehefa may milalao échec. Dia ny farana teo ihany koa ary ny fampahalalam-baovao misaotra anao na araka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.